manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika rehetra ary aoka ny fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika rehetra ao anatin'izao fandaharana mitondra hery izao. Hanatanteraka izany isika ko andeha atompontsika amin'ny alalan'ny vavaka ny fandaharana. Jehovah Andriamanitra, anao ny dera, anao ny saotra, anao ny voninahitra izay anao hatramin'ny taloha indrindra ary ho anao hatramin'ny mandrakizay. Ankehitriny izay tompo malalo dia manatanteraka izao fahandarana izao mba hoentinay mandray hery avy aminao. Koa mangataka aminao izahay ary tsy ahety anatinay ny fanahinao masina ary omeo anay ny fahazavan-tsaina avy aminao mba hahatongavana izany hery izany eo aminay tsirairay avy. Koa ny vavaka tompo malalo dia tonono ny hasangatana amin'ny anarantsony Jesosy Kristy ilay tompo tianay. Amen. Mitondra hery andro fahatelo isika ary ampombaina ny lohahevitra hoe mitondra hery ny asa fanompoana. Izay no lohahevitra ny amin'ny anio, mitondra hery ny asa fanompoana. Ny asa fanompoana an'Andriamanitra dia tsy mampalefaka ny fiainan'ny olona fa mitondra hery ho azy izany. Tsaroana indrindra i Mosesy raha nipetraka tany amin'ny Midianina izy, ao anatin'ny 20 taonany izy no nantsoina hanafaka ny zanak'Israely. Kanefa rehefa tapitra ny 40 taona mby eo amin'ny Jordana hiampitany amin'ny tany nampanantenaina ny zanak'Israely dia mbola niteny Mosesy manao hoe tsy mbola niova ny heriko na ny hena ny tanjako. Mitondra hery ry havana ny asa fanompoana. Ary dia Jesosy Kristy koa raha nanatanteraka ny asa mpamonjena antsika, nanomboka tamin'ny laka misy alina izay niaretan'ny tory niaraka tamin'ny mpianatra. Ny mpianatra nefa dia lozan'ny natory. Dia mbola nahazo hery ihany koa izy tao anatin'ny fotoana izay nitiavany antsika. Ka nisy hery manokana mihitsy ny tao aminy, mitondra hery ny asa fanompoana ry havana. Ary zany hery izany dia ampitain'Andriamanitra ho an'izay rehetra manompo azy ihany koa ankehitriny. Rehefa tonga teo amin'ny toerana izay anomboana azy Jesosy teny an-dalana dia nateny hoe fadiranovana loatra ny fanahy. Ny fanahy zany dia fadiranovana noho ny hery mifanandrina izay vokatry ny fahotana teo amiko sy teo amin'izao planeta tany izao dia nafadiranovana. Kanefa kosa tamin'ny feo mahery no nitenenan'i Jesosy nanao hoe vita. Tsy tamin'ny feo tsy ren'ny olona fa reny rehetra izany feo mahery izay navoakan'i Jesosy zany. Marina fa fadiranovana ny fanahiny, kanefa kosa tamin'ny hery no nanambarany fa vita ny famonjena antsika ary vita ny fandresena any Satana sy ny hery ny maizina rehetra. Mitondra hery ny asa fanompoana. Ary zany mahatonga ny apôstôly Paoly miteny amin'ny Romanina 1 ny 9:40 manao hoe fa tsy menatra ny filazantsara aho, fa herin'Andriamanitra ho famonjena zay rehetra mino izany. Aoka ry havana, tsy ho menatra ny filazantsara isika fa herin'Andriamanitra miasa amintsika izany ho famonjena ny hafa. Ary izay azakazaka makany amin'ny famonjena ny hafa izay dia vao mainka mitombo aty anatsika amin'ny alalan'ny fankamamiana ny filazantsara. Milaza izany koa Paoly ao amin'ny Efesianina 2 ny 9:9 hatramin'ny 10 manao hoe fa fahasoavana no namonjena antsika ary izany fahasoavana izany dia avy amin'Andriamanitra fa tsy avy amintsika, mba tsy hisy nofo afaka mirehire manao hoe avaniko ny famonjena. Ny 9:10 dia mahafinaritra ny tenenany manao hoe fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara, ary noforonina tao amin'ny Kristy zany sika hanao asa tsara. Ary izay asa tsara izay, ny asa tsara lehibe indrindra
dia ny fampielezana ny filazantsara, ny fanomezana ny vaovao mafaly ho an'ny fiarahamonina, ary dia mitondra hery izany fanomezana ny filazantsara, ny famonjena izany ho an'ny olona rehetra. Miteny ny amin'izany Paoly moa dia mahafinaritra ny fanambarany, hoy izy eo amin'ny Koritianina 2:20, ny 2:20, Koritianina 2:20, ny 2:20, dia manambara ity apôstôly lehibe ity, ary izy moa naneritena ka milaza fa isan'ny tsy tonga volana izy, kanefa dia apôstôly feno amin'ny apôstôly Paoly azy izy. Ny Koritianina 2:20, ny 2:20, ary izao dia faly indrindra handany sy olaniana hahasoa ny fanahinareo, na dia araka ny fitombon'ny fitiavako anareo aza ny fienan'ny fitiavanareo ahy. Mahafaly ny apôstôly Paoly mihitsy ny manompo, ary faly izy ny andany sy ny olaniana, faly izy ny andany sy ny olaniana. Aoka isika ry havana ho faly amin'ny fanompona, aza miferinaina, aza mahita sy mamitanana amin'ny asa fanompona, fa mitondra fitahiana, mitondra hery ny asa fanompona izay omen'Andriamanitra ho anjara tandrefintsika. Ao amin'ny Hebreo 9:9, Hebreo 9:9 ny 10:10, dia manambara izy. Hebreo 9:9 ny 10:10. Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadino ny asanareo sy ny fitiavanareo izay nasehonareo ho voninahitry ny anarany. Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny anarany. Raha nanompo ny olona masina ianareo sady mbola manompy ihany. Andriamanitra dia tsy manadino, ary ny fahamalinitsoa dia fiainana mandrakizay. Nanontany reto mpianatra, andeha jerentsika reto mpianatra ireto araky ny filazantsarany Matio 7:20, Matio 7:20, 7:20 hatramin'ny 7:20. Efa ao anatin'ny laharan'ny mpianatra ry Petera eto ny manontany, dia zao no amalian' Jesosy an'ireto mpianatra izay nanontany azy, indrindra moa i Petera. Ny 7:20 amin'ny 7:20, dia namaly Petera ka nanao taminy hoe, indro izahay efa nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao, koa inona ary no azonay? Fa hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa fa rehefa mby amin'ny fanavaozana ka hipetraka amin'ny seza fiandrianany voninahitra ny zanak'olona, ianareo koa izay nanaraka ahy dia hipetraka amin'ny seza fiandrianana 12 ka hitsara ny firenen'Israely 12. Ry havana, mitondra hery ny fanompona. Any amin'ny filazantsara hafa, ohatra ny any amin'ny Marka 10 izay mifanandrify an'ity, dia mety miatra fanenjehana, miatra kapoka ny mpitory filazantsara. Kanefa ny valosoan'ny fitorinan'ny filazantsara dia ny fiaraha-mipetraka amin'ny voninahitra miaraka amina Jesosy ao amin'ny fanjakana ao amin'ny fiainana mandrakizay. Mitondra hery zany hoe Andriamanitra dia manaiky ny ampitoetra eo anilany, eo amin'ny seza fiandrianany, hiaranjaka aminy mandritry ny arivo taona, ary hanaonina aminy
ao amin'ilay tanàna masina, mitondra hery zany. Ary Petera rehefa nomena ny fahitana ka nanoratra ny epistily voalohany sy ny faharoa amin'ny Petera, dia mitanisa tsara fa ny voninahitra ho amin'ny lova tsy mety simba, tsy mety lo, zay maharitra mandrakizay, izany dia mampazoto antsika ho amin'ny asa fitoriana ny filazantsara. Ny fitoriana ny filazantsara dia fanomezana hery ho atsika tsirairay avy, ka na fahafatesana na inona dia mandresitsika no ny hery ny filazantsara. Andeha amaranantsika azy lay tenin' Jesosy, verenantsika indray mandeha ty teny mahafinaritra ity. Mateo 7:20, nefa nafoy zavatra rehetra zay ho ny 7:20, koa inona ary no azonay, de hoy Jesosy amiko sy aminao. Fa hoy Jesosy taminy, ary raha niteny izany tamin'ny Jesosy, tamin'ny Petera izy sy ireo mpianatra, de teneniny amiko sy aminao koa ty teny ity, manao hoe lazaiko aminareo marina tokoa fa rehefa mby amin'ny fanavaozana ka hipetraka amin'ny seza fiandrianany voninahitra ny zanak'olona, ianareo koa izay manaraka dia hipetraka amin'ny seza fiandrianana 12 ka hitsara ny firenen'ny Israely 12. Ary izay rehetra efa nafoy trano, na rahalahy na anabavy na ray na reny na zanaka na tany noho ny anarako, dia andray zato eny ka andova fiainana mandrakizay. Andova fiainana mandrakizay zay rehetra mahafoy ireo zavatra voatanisy ireo: ray, reny, zanaka, vady, trano, tany, fambolena, fiompiana, fiara sy ny sisa. Manaraka an' Jesosy dia andray fiainana mandrakizay. Engane zany fiainana mandrakizay zany zay atolotro Jesosy mba ho anjarako, ho anjaranao mandrakizay. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao zay Andriamanitra fa tsapanay fa mitondra hery ny fanompona izay tanterahana noho ny fahasoavanao. Tompo malalo, tsy herinay na tanjakay na tanterahana zany fanompona izany, fa ny fanahinao ampitoerinao aty anatinay, ny filazantsara zay mameno ny fonay, izany ny manome hery anay. Koa de misaotra anao izahay. Ary ankoatra izany fampitoerana ny fanahy masina sy ny filazantsara aty anatinay izany, de manomana toerana tsara lavitra ho anay ianao any amin'ny mandrakizay, anjara lova mandrakizay miaraka aminao eo amin'ny seza fiandriananao. Ataonao mpisorona sy mpanjaka miaraka aminao izahay, koa de misaotra anao. Andraisanay herideny zao zany Andriamanitra, koa dia misaotra anao izahay. Ny anaratsinao Jesosy, lay mpanjaka ho avy tsy ho ela, no hanonana izany vavaka izany. Amen.